Faly miaraba tompokila, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny asa fitoriana ny filazantsara. Manana vahiny isika amin'izany dia tsy iza fa Andriamatoa Rado sy Ramatoa Mampionana Rakoto Salama zany. Faly miaraba anareo Andriamatoa Rado sy Mampionana Rakoto Salama. Ya, dia faly miaraba anao Barinandresy, ary faly miaraba ihany koa ny mpijery ny Madagascar TV maneran-tany amin'izao fotoana izao. Dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa. Iza marina moa zany hoe Rado sy Mampionana Rakoto Salama zany mba tianao fantatra ihany ny mombamombanareo ny zavatra ataonareo ho an'ny malagasy raha tsy madiso miresaka an'izay aty am-piandohana zany. Etoko Rado Rakoto Salama Mampionana Renjanala zany hoe Mampionana Rakoto Salama ihany koa mpanompon'Andriamanitra moa izay mivady mipetraka eto Frantsa natsoin'Andriamanitra tao anatin'izao asan'Andriamanitra zao raika ambin'ny folo taona lasa teo. Za moa rehefa natsoin'Andriamanitra niova fo dia lasa mitory tenin'Andriamanitra. Mampionana ihany kosa na dia efa talohany zany dia efa nifoaram-panahy dia mitory tenin'Andriamanitra tao anatin'ny hira tamin'ny alalan'ny hira fiderana zany hira rapilazantsara no retsoin'Andriamanitra azy tao anatin'izay. Amin'izao fotoana izao izay mivady eto Frantsa no monina miaraka amin'ny ankonanay miteraka efatra moa izay mivady izay mianaka mipetraka eto aty izay no manohy ny asan'Andriamanitra ihany koa ao anatin'izany amin'izao asa fanompony izao. Pastera ve ianareo sa tsy pastera manana fiankinana amina fiangonana manokana sa hoe evangelistra mitoro ny filazantsara amin'ny olona rehetra? Ya, voalohany teny aloha dia miaraba antsika rehetra ihany koa izay manaraka an'ity fandarana ity ary isaorana manokana ny Madagascar TV Canada nandray anay amin'izao fandarana izao izay tena zava-dehibe aminay tokoa satria tena lehibe zany hoe télévision manaparitaka filazantsara ihany koa izany dia mirary soa ny Madagascar TV zay ho lasa lavitra. Pasteur ve ozy izy Barinandresy ny teny hoe pasteur angamba aloha mbola tsy pasteur izahay fa kosa nefa ny tena marina toa tany azo lazaina hoe manao asa mihoatra noho ny pasteur azy satria sady manao asana evangeliste zay mitory teny Kalamanjana zay anefa ny ihany koa zay mitory any am-piangonana zany hoe somary mivelatra zany ny asan'Andriamanitra ataonay. Izahay zany tsy mbola pasteur ary tsy mbola nosorana ao pasteur, tsy mitondra titila pasteur fa mpanompon'Andriamanitra kosa nefa izahay fa manao ny asa rehetra amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay. Mitory teny zay mihira rapilazantsara zay mampahery olona zay sy ny sisa rehefa asan'Andriamanitra dia ataonay avokoa. Misy le fandarana hoe andramoka izaho ahoana momba izay fandarana izay sa afaka azavazavainareo ve ahoana sy ahoana momba izay fandarana andramoka izaho zay? Etoko ny teny hoe andramoka izaho fa tsara Jehovah dia tsika amin'ny Salama 4:30 novidinay mivady manokana tokoa zany andinitsoratra masina zany atao anarana entina ilazana ny fandarana izay ataonay. Ny hoe andramoka izaho ny fidiananay azy dia tsotra. Io teny io dia entina andrisihana ny olona. Ny amin'ny tontolon'Andriamanitra moa dia betsaka amintsika ny rehefa antaniana ny olona hoe ianao ve mivavaka, ianao ve mino an'Andriamanitra, ianao ve kristianina dia mamaly daholo ny olona ary ny 50 isan-jaton'ny olona izay mifanerasera amintsika dia teny daholo hoe kristianina mivavaka. Ny hoe andramoka izao dia satria entina andrisihana ny olona iteny manao hoe be dia be ny olona amin'izao fotoana izao nefa very hevitra. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao eo amin'izao fiainantsika izao amin'izao andro izao moa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay fotoana amin'ilay voalaza hoe fotoanan'ny fahoriam-be voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izao mihitsy ny andro mahory amin'izao fotoana izay efa fantatsika tsara fa fotoana akaiky ny havian'i Jesosy
dia amin'izao fotoana izao mihitsy ny olona no tenenina hoe andrambo zany hoe ao amin'Andriamanitra, andrambo zany hoe lalana ao amin'Andriamanitra, fa nefa ihany koa tsy te olona amin'izay zany zay hoe andrambo, fa te invité ny olona mihitsy hoe izaho ny atao hoe manandrana mantsy Andriamatoa Bary-Ranjesy dia izao le manandrana tahaka ny hoe mahita mofo mamy tsika dia manandrana kely amin'ny crème itsika dia fantatsika fa mamy io zavatra io. Fa androany zany amin'izao fotoana izao zany ny olona tsy asena mionona amin'ilay manandrana intsony, fa tena invitena mihitsy hoe andao izahantsika hoe inona mihitsy moa ny ao amin'izany Andriamanitra, inona ny fiainana ao amin'Andriamanitra, inona ny zavatra ao amin'izany hoe tontolo fanomponan'Andriamanitra zany. Dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe tsy tsara isika manandrana fotsiny. Raha manandrana antsika dia makany am-piangonana antsika indray mandeha indroa, makany am-piangonana antsika mety indray mandeha isan-kerinandro, fa andao tsika izaha inona ny ao amin'Andriamanitra, inona ny fahatsarana, fa mbola tsy hitan'ny olona ny atao hoe ao amin'ny hoe inona ny fahatsarana ao amin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga hoe andramo fa izaho. Izy io moa zany fandarana amin'ny internet sa misy radio anatanteranareo anazy? Izahay moa zany efa somary mba nidatra ihany rehefa somary miparitaka ihany ny fandarana andramoka izaho. Eto France izahay dia manana fandarana amin'ny radio bitsika, iza radio malagasy ihany koa izy io eto France, isaky ny zoma zay dia manana fandarana ao Madagasikara zay manana fandarana ao amin'ny Amitié TV izay télévision évangélika ihany koa isaky ny zoma hariva ihany koa indroa isam-bolana ao amin'ny Amitié TV. Ary izao indray moa dia tonga eto amin'ny Madagasikara télévision ihany koa izahay. Ary izay moa amin'ny Facebook dia nisy groupe zay efa manatsangana mivady nanomboka tany amin'ny volana janoary tany 2018 dia nanangana groupe zay misy hoe toro-teny en direct izy io ny fianona toro-teny maneran-tany zany amin'ny alalan'ny Facebook, amin'ny alalan'ny Messenger. Dia isan-kerinandro zay toro-teny eo foana isaky ny sabotsy dia rehefa larobia hariva ihany koa izy dia manana fandarana amin'ny toro-teny en direct io ihany fitondrana am-bavaka indray izy io zany hoe intercession ho an'ny olona rehetra izay mila vavaka, ho an'ny olona rehetra izay mangataka vavaka na miandry valim-bavaka na mila zavatra ihany koa, misy zavatra hitaka vavaka na hiatrika olana. Dia izay no fandarana ataonay zany amin'izao fotoana izao zany hatreo aloha izany izao ny vitanay. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra antsika dia verina eto any ao aorianan'ireto. Etoko momba ny toro-teny en direct moa dia tsotra be ilay izy. Namboarana azy ity zany dia mandeha FMPA ilay olona zany, na tsy voatery lasa miha, tsy voatery amiha fa mandeha FMPA aminahy fotsiny dia ajouteko amin'ny Messenger. Dia rehefa tonga ny fotoana isaky ny sabotsy, azavaiko aloha fa isaky ny sabotsy amin'ny 2 ora eto Frantsa zany na amin'ny 2 ora any Madagasikara, arakaraky ny décalage moa io no manomboka izay fotoana izay toro-teny izay. Dia avy aty no toro-teny dia ireo olona rehetra izay efa najouteko amin'ny Messenger dia efa nanokafanay groupe izy io satria groupe efatra zany zao zahay nao anatin'io misy olona 50 avy. Dia atsoinay ireo olona ireo dia any amin'izay toerana misy azy. Ny tanjona amin'ilay izy zany dia izao, mitoro-teny zay avy eto dia misy olona maneran-tany satria izy io zany dia miparitaka be, misy olona be dia be eto Frantsa, any amin'ny province, eto amin'ny faritra misy ny renivohitra Paris, Frantsa eto Paris, dia misy any Madagasikara hatrany amin'ny province rehetrarehetra ihany koa, misy any Koweït, misy any Arabie Saoudite, misy any Liban, misy any Londres, misy any amin'ny Nosy Maurice, misy any aminareo any Canada. Dia amin'ny fotoana zany miantso zahay eto dia naiza ireo olona misy olona any an-tokantrano, misy olona mety any amin'ny hôpitaly, misy olona mety any anatina fiangonana, misy fiangonana zao fiangonana ray manontolo mihitsy zareo mihaino anay avy aty amin'ny toro-teny en direct eto dia mandre en direct. Misy olona mety any amin'ny toeram-piasana misy bluetooth fotsiny izy dia sady mitondra tomobile izy no mihaino toro-teny. Ny tanjona amin'izy zany dia hoe mba hahatonga ilay filazantsara ho tonga naiza amin'ny fotoana rehetra. Tsy voatery ihany koa ilay olona hoe andeha ho any am-piangonana, tsy ratsy makany am-piangonana ary mila makany am-piangonana antsika, fa amin'ny fotoana rehetra kosa misy olona zao hiatrika zavatra mafimafy izy dia mihaino bluetooth izy dia eo izy mandre toro-teny. Misy olona mety sady manao zavatra hafa izy. Ny tanjona zany dia izao hoe ilay filazantsara mihitsy ho tonga foana amin'ny olona, tsy voatery hoe
anokana fotoana anankiray mihitsy hoe andeha ho any amina toerana inona fa dia naiza afaka miheno zay toriteny zay. Alefa ny appel amin'ray dia mandray an'izay ny olona any amin'ny toerana rehetra izay misy azy any amin'iny fotoana iny dia mandray an'ilay toriteny. Amin'izay le asa filazantsara zay nareo hoe mandray karama sa manao an'ilay izy amin'ny atao hoe ampitiavana amin'ny atao hoe an-tsitrapo zany. Ya. Mandray karama ve sa manao ampitiavana? Mazava ho azy moa vary fa zay eto tsy manana fiangonana. Zay zany tsy manana fiangonana ijoroana ary tsy manana anara-piangonana ihany koa entina, tsy manana communauté ihany koa, communauté na manampy na salasala amin'izany fa izay mivady mihitsy zany no nanangana sy nanapa-kevitra ny hanao an'izao zavatra izao. Noho izany dia tsy mandray volana aiza izay fa navadiko moa amin'ny sady mpanompon'Andriamanitra izy no manana ny asa ihany koa izy fivelomany andavanandro dia izahay zany tsy mandray karama n'aiza fa kosa miezaka manao izay vitanay. Anapitikely azy fotsiny volaza moa hoe tsy nandray maimaimpona dia aoka izara maimaimpona ary ny tena marina ary tsy vitany hoe tsy mandray karama izahay fa ny tena marina izay mihitsy manatotona zay azony atotona amin'ny asan'Andriamanitra zany entina nitoriana zany hoe filazantsara zany satria indraindray misy ihany ny zavatra hoety manana amin'izy na ny fitaovana anaovanay an'izany misy fotoana dia mamangy olona, misy olana sy ny sisa dia izay daholo no miantoka amin'izany zavatra rehetrarehetra zany Andriamatobary. Ary efa nisy eritreritra ve hoe andeha hanangana fiangonana na ohatrany hoe hanangonana ny olona zany hivavaka fa misy le ohatrany hoe asa fitoriana ohatran'izao fa efa tonga ihany ve zay eritreritra hoe andeha hanangana fiangonana antsika sa mbola tsy tamin'izay mihitsy ary tsy ho andeha amin'izay mihitsy? Ya, ny hoe hanokatra fiangonana tsy hanokatra fiangonana tsy dia tena zay aloha zany mbola maika anay satria ny teny mivady foana dia izao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Ny tenen'ny rehefa niteny tamin'ny Gideona Andriamanitra dia tsy niteny Gideona mihitsy hoe manangana ianao fiangonana na manangana ianao zavatra ohatr'izao manaova ianao amin'ny fitaovana dia andana amin'izay ianao mitory tenin'Andriamanitra. Fa raha hiandry an'izay Andriamatobary dia mety ho betsaka ihany ny olona ho reraka anatin'izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe mandehana amin'izao herinao izao ary ny tenin'Andriamanitra koa dia mbola miteny hoe ataovy izay azon'ny tananao atao. Dia amiko zany tsy miandry hoe hanokatra fiangonana nefa kosa tsy lavina fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ampivoriana an'ireo olona ireo mba hiaonana amin'ny toerana iray. Zay zao manana misy fiangonana zany zao miaraka aminay any Atsimomandidy any atao hoe fiangonana tonga zay fa zareo zao dia amin'ny fotoana avy an'ny toriteny dia izy rehetrarehetra fa miangona amin'ny toerana anankiray ao am-piangonana miara-mihaino dia mety misy koa ny fotoana aorianao avondrina ihany amin'ny toerana hafa ohatra ny olona any Koweït zao rehefa tonga ny fotoana hitoriana teny dia miangona amin'ny toerana rehetrarehetra any izay afaka zany olona maro be ao anatina toerana anankiray ao Koweït dia any rery zareo mihaino an'ilay izy. Izahay aty Frantsa koa tsy ho ela dia anao an'izay fihaonana izay hoe avondrina amina toerana iray inona moa ny tanjona amin'ilay izy mba hiangonana mba hifampirehatra mba hifampahery ohatr'izay fa tsy dia tena hoe mety tsy dia tena ho vitanay mivady angamba aloha amin'izao fotoana izao ny hanangana fiangonana satria tsy ampenina Andriamatobary fa mbola tsy manana ny kapasite amin'izay izahay angamba hampanetretena satria araka ny teny taminay zay tsy pastera fa évangéliste mpitory teny missionnaire sy ny sisa ka tsy dia tena le hanangana fiangonana zava-dehibe fa hanangana ny fiangonana ao anatin'ny olona dia Jesosy Kristy hanangana ny ara-panahin'ny olona zay ny tanjona. Ya, anaraka dokam-barotra kely tsika dia verina eto any aorianan'izay dokam-barotra zay. Ya, mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada no Madagascar TV miresaka momba ny asa fitoriana filazantsara isika androany. Mitodika aminareo mivady raha ny fahalalana azy dia mampionana koa dia mpihira ara-pilazantsara. Efa ela ve nanatanteraka an'izay asa azonao hazavazavaina momba an'izay hoe
mpihira ara-pilazantsara zay. Ya, marina tokoa zany satria ilaina ihany manazava kely an'izay a. Tena marina ny tenako a hatramin'ny fahakely dia efa nihira tamina fiangonana, zany hoe efa niditra tanatina fikambanana foana zany a, chorale foana ny tenako. Dia tsy niova, tsy nivoana tamin'izay mihitsy a, fa nijanona sy nilona tao anatina hira fiderana foana. Dia ny lehibe teny moa a, dia tonga amin'izay ny fotoana nanomboka tany amin'ny taona 7 tany a, dia nanomboka niditra somary matomatotra kokoa, dia nanana groupe izay moa zay tamin'izany a, tao anatina tarika anankiray ny tenako a, dia mihira tao a nandritry ny taona vitsivitsy. Fa taty aoriana dia nanambady a, dia niteraka, dia somary niato kely izay zavatra izay. Fa nanomboka amin'izay tany amin'ny taona 2014 zany hoe 10 taona taty aoriana ilay 2020, dia miverina indray nretareta tao anaty hoe andaotsika hiverina tena hanao zavatra somary hiakatrakatra kokoa indray a, matimatianina kokoa a, matomatotra kokoa. Dia nanomboka tamin'io taona 2020 eo amin'izay dia namoaka album anankiray ny tenako a, misy hira 10 ao anatiny a, mitondra ny lohateny hoe Andro ny Tompo. Dia nanomboka teo amin'izay zany za raha teo a tao anatin'ny fiangonana nisy anay, izay izahay aloha dia nitaizana tao anatina fiangonana ihany koa tany Madagasikara moa zany, fa no tonga taty amin'izay zay dia lasa nandeha irery amin'izay zay nivady a. Fa tao anatin'ny fiangonana nisy dia mpitarika groupe de louange ny tenako. Ankoatry ny mpihira ihany koa izay mandeha irery manana ny ana manokana, dia sady mpitarika groupe de louange. Fa izao fotoana izao dia tena mitohy ary tena milona tanteraka mihitsy ao anatin'ny zavakanto ihany koa ny tenako, ankoatry ny mampanompon'Andriamanitra sy mpitory-teny anay mivady. Ary eto dia te hanararoatra kely sahady teny amintsika fa efa ao anatin'ny fikarakarana na ataoko hoe ny fandrahoana ny album faharoa zao ny tenako amin'izao fotoana izao. Izany hoe tamin'ny taona 2020 no nivoaka ny album voalohany fa taona 2024 kosa raha sitrapon'ny tompo dia hivoaka ny album faharoa izay somary fantoka kokoa any amin'ny interprétation izay album izay, fa hotontosaina eto France efa ao anatiny mihitsy moa zany zay zao ao anatin'ny fanomanana izay album izay dia mampafantatra antsika sahady zany fa ho avy tsy ho ela izay album mampionona volume 2 izay. Ya, dia mindrandra an'izay daholo ny atao hoe mpanaraka sy mpankafy anareo vady zany. Efa mamarapara antsika fanontaniana atao hoe alohan'ny farany, manahoana ny fahitanareo ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izao fotoana? Mora mandray an'izany hoe filazantsara zany ve ny olona sa sarotsarotra ny asa fitoriana amin'izao? Ahoana ny fahitanareo ny toe-panahin'ny olona amin'izao fotoana izao? Ya, ny hoe sarotsarotra ve sa mora? Ny zavatra rehetra moa zany andreva-tobaly dia tsy mora foana, ary indrindra ny mitoro filazantsara dia tena tsy mora, satria voalohany indrindra ianao solo vavan'Andriamanitra. Ianao zany rehefa mitory teny dia tsy ny tianao ho tenenina no lazainao, tsy mba tahaka ny olona rehetra, ohatra hoe mpanao gazety ianao dia omanina ny zavatra teneninao dia reto avy ny zavatra tsy maintsy ho lazaiko fa tena mitaky zavatra be dia be ny mampanompon'Andriamanitra Andriamatoabary. Ary anisan'ny asa tena sarotra izy io, sarotra fa nefa kosa tena azo atao tsara rehefa tena voafidy amin'izay toeran'izay ianao. Satria araka ny teny hoe solo vavan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra indraindray ny an-dalana eny, ary na dia tsy mba tahaka ny olona rehetra ny mpanompon'Andriamanitra, fa na dia miatrika zavatra mafy aza, na dia misy zavatra indraindray any an-dalana eny ihany koa mba mahazo tahaka ny olona rehetra ihany, dia mampanompon'Andriamanitra anao dia ianao mitsangana ho pampahely foana, ary ianao mitsangana foana ho lehibe, ho ray aman-dreny ara-panahy ny olona rehetra. Dia tsy mora ny asa, tena tsy mora, fa nefa kosa matoky izay fa omban'Andriamanitra dia mandeha foana ny zavatra rehetra misy. Ya, dia sorona be dia be nareo amin'ny atao hoe fanekenana izao fanasana sy resadresaka tamin'ny eto amin'ity fandarana ity izao. Asa misy hafatra na teniky fampitinana n'izay rehetra nataontsika izay, ary koa fanentanana ny olona amin'izany hoe asa fitoriana ny filazantsara dia tanteranareo izany.
ia ny avatra dia tsotraka efa zao andro zao raha lasana vavimalala dia efa andro efa ao anatin'le fiandrasana antsika ny zavatra rehetra voatanisany baiboly dia ny amin'ny fiaviany jesosy zao zany ny afatro amintsika hoe efa andro fiazakazahana zao ny mpanompon'andriamanitra teo aloha antsika takandro paoly dia miteny nanao hoe nahavitany fiazakazahako aho paoly koa miteny tamintsika manao hoe ny mpiazakazaka dia mamono tena amin'ny zavatra rehetra fotoana fahonona teny zao fotoana iainantsika zao ny fotoana fanomana ny ho avintsika mandrakizay fantatsika tsara kama fa raha nisy ny fotoana manala fanadinantsika tsy afaka mamerina taona anankiray reny olona rehetrarehetra tompon-daka eran-tany reny manomana amin'ny tenany amin'iny andro anankiray azakazahana iny mandritra amin'ny taona maro ary raha sanatrimy raha tehan'iny dia tena tsapa mihitsy hoe matiantoka tanteraka fa maika fahitsika izay miazakazaka ho amin'ny saroboninahitra izay tsy mety loha araka nyvolazan'ny paoly miandry antsika ny fiainana mandrakizay fotoana zao tsy fanaovana sangisangitrony miara-palahtsika fa fotoana fandrosoana manao antsoavo amintsika rehetra mpanompon'andriamanitra aotsika tsy hovariana fa mila mitondra ny ondritsika mila mitondra ny olona ny fianakaviana sy ny namana ho any an-danitra hitsenany jesosy eny amin'ny raha an-danitra isika ka dia manentana antsika hoe andao anompo an'andriamanitra andao teny hivavaka andao hiomana isika ia dia misaotra indrindra nareo mivady nanaiky an'ireo fanasana zao dia mirarisoa amin'ny asa zay mbola tanterahana eo amin'izany asa fanompoana sy fitoriana ny filazantsara izany misaotra indrindra tompo milarisoa ny Madagasikara TV dia misaotra ny Andriamatoa Barandresy tsotratsika nahatra ny jeratra amin'ny farany voninahitra teo an'Andriamanitra mankasitraka tompo manona fiadanany tompo amintsika rehetra mandram-pionatra ia dia izay ihany koa no mamarana ny fandarana zay narahantsika androany manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao veloma tompoka